Sotranao a Jesosy Tompo, satria mbola afaka miantso ny anaranao amin'izao andro vaovao nomenao anay izao. Jesosy a, mideranao, mankalazanao, manajanao, manome voninahitra anao. Tompo, sotranao satria mbola nampindraminao ilay fofinaina anao fa tsy anay. Tompo, anandratranao indray aho, anambara ny afatra izay nasehonao tamiko tamin'ny Nofy. Ampafantarinao ho an'ny olonao tsiraray avy Jesosy, fa maro ny fandrika izay velarin'ny Satana eto amin'ity tany ity, ampianjeranay, averenay raha tsy mitandrina izahay. Ka mangataka anao fanahy masino, hiteny amin'ny alalako, ka ny nofy rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Mangataka anao koa fanahy masino, hikasika ny olonao tsiraray avy, ary ianao no inon'izy ireo, satria ianao no miteny amin'ny alalako. Izao dia fitaovana fotsiny ihany, kely sy bitika eo anatrehanao Jesosy, ka manetry teny eo ambanin'ny tana maherinao aho. Ka misandrata Tompo avy amin'ny alalan'ny Mpanompovavinao. Misaotra Jesosy a. Alleluia. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho a, amin'ny alalan'izao video izao. Ry havana, anio a dia hitantara nofy anankiray ahako, izay naseho an'ny Tompo tamiko a, ary tsy nafantatra mihitsy aho talohan'izany hoe tsy tsara ny statut. Alohan'ny tantarako ny nofy a, dia amaky tenin'Andriamanitra aloha isika, mifandray tanteraka ny amin'ny nofy a izay naseho an'i Jesosy. Horaisintsika ny ao amin'ny bokin'ny Eksodosy a, toko 20 a, ny 1 ka hatramin'ny 5. Io tenin'Andriamanitra io a dia manambara ny amin'ny 10 a izay nomen'Andriamanitra anireo zanak'Israely. Ary na izany ary a, ity 10 ity a dia tsy foana hatramin'ny andro iainantsika izao, satria no ny tonga i Jesosy dia araka ny teny hoe tonga izy anatanteraka fa tsy andrava ny lalàna izay nomen'Andriamanitra, satria ny didy a dia tsy maintsy arahana tahaka ny lalàna nomen'Andriamanitra ihany. Dia ovakintsika ary a, ny ao amin'ny Eksodosy a, toko 20 a, ny 1 a ka hatramin'ny 9 no raisintsika. Ovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra: izao no Tompo Andriamanitrao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta, tamin'ny trano nanandevozana. Aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasokitra na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany, ary aza manompo azy, fa izao Tompo Andriamanitrao dia Andriamanitra sarom-piaro, ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika, dia amin'izay mankahalahay, nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby izay tia ahy ka mitandrina ny didiko. Amen. Io tenin'Andriamanitra io ry havana dia manambara fa tsy mahazo isika manao sarin-javatra voasokitra, na izay mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Izay zany aloha ny voalohany, tsy mahazo manao
sarin-javatra voasokitra tsy mahazo. Na mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony io, na mitovy amin'ny ety tany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany, tsy mahazo izany. Izay ny tenenin'Andriamanitra eto. Dia tohizany hoe aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izao Tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarom-piaro. Tsy mahazo zany isika mivavaka koa amin'ny statut, ny amin'ny sarin-javatra voasokitra, tsy azontsika atao, fa tena sarom-piaro Andriamanitra. Amen. Dia hovakintsika ihany koa ao amin'ny Isaia 1, ny 9:7 ka hatramin'ny 1:30. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa azo enatra ianareo noho ny amin'ny azo terembita izay nifalianareo, ary angaiay ianareo noho ny amin'ny saha izay nofidinareo. Fa ho tahaka ny azo terembita malazo ravina ianareo, sady ho tahaka ny saha tsy misy rano. Ny mahery dia ho tahaka ny voavoa, ny asany dia ho tahaka ny kilalaonafo. Iaraka irehitra izy rotonta, ary tsisy amono ny afo. Amen. Ry havana, io teny io dia manambara ilay nofy naseho an Jesosy tamiko. Ho tantaraiko anao ny nofy dia azavaiko kely ilay tenin'Andriamanitra nomeny io. Nampanofy ahy ny Tompo tamin'ny volana Lasa, andro alarobia 9 ny volana Marsa 2022. Raha efa divaraina iny alohan'ny foahako dia mbola tao anaty nofy. Dia nanofy ahako nahita statut, zany hoe sarin-javatra voasokitra. Lehilahy izy io dia mitana lefona. Hitanareo reny atao hoe décoration any amintsika ireny. Nanana tato, fa tamin'ny fotoana io dia tsy tadidiko hoe mbola tato ve io statut io sa efa tsy tato an-trano intsony. Dia hitako tao anaty nofy zany io statut io. Mitana lefona zany ilay izy, tahaka ny hitantsika any amin'ny mpivarotra, tahaka ny ireny any amintsika any Madagaskara ireny. Dia no nefa hitako tao anaty nofy zany izy io dia gagako. Dia nojereko tsara ny zavatra tiany Jesosy ho ampitaina. No nefa nandinika an'le izy ahako dia nihetsika velona io statut io. Nihetsika mihitsy ilay statut teo amin'le toerana nisy azy. Lasa velona zany ilay statut, ilay décoration kakazo fapetraka ao an-tokantrano ireny. Dia velona ilay izy nihetsika. Dia gaga be aho tao anaty nofy nahitan'izany. Ary noho ny avy eo, noho nefa nifohako dia tsy afaka tao anatin'ny saiko ilay nofy naseho an-Tompo ahy. Fa eniko ny fanahy masina ny teny tamiko hoe mila arina avokoa ny statut azo rehetra. Mety ho gaga ianao fa ho fantatrao ny antony avy eo. Mila arina avokoa. Dia noho ny avy eo nijereko ny tadiaviko tato an-trano le izy, satria tsy tadidiko hoe mbola misy ohatran'iny ve tato an-trano. Ary tena mbola tato an-trano mihitsy ilay statut. Dia noho ny hitako ilay izy de taitra be ako, satria tena ilay naseho an-Tompo ahy tao anaty nofy mihitsy ny endrika sy ny poziny ilay statut naseho an Jesosy ahy tao anaty nofy ary nasehony hoe velona io statut io. Ry havana, teo no eo ihany
dia nasainy Jesosy nariko avokoa ireo statut anakakazo ato atokantrano. Ny antony dia izao no tenin'ny fanahy masina. Araka n'io teny novakiantsika io, araka n'io teny novakiantsika io, ireo anankiroa ireo. Ny voalohany dia tsy azontsika atao ny manao sarin-javatra voasokotra. Tsy azo atao araka ny novakiako teo. Na mitovy amin'ny endriky ny zavatra any an-danitra, na ety ambonin'ny tany, na any ambanin'ny tany. Enao mahalala hoe inona avokoa ny endrika rehetra izay fantatra eto ambonin'ity tany ity, endrik'olombelona. Any ambanin'ny tany dia endriky Satana izay mazava tsara araka ny tenin'Andriamanitra. Eny amin'ny lanitra ambony dia tsy azontsika atao koa ny manao sarina statut hoe Maria, na hoe Jesosy, na hoe Andriamanitra, fa tena sarom-piaro Andriamanitra. Ary nahatonga ilay statut Nihetsika dia nampafantary ny tompo tamiko fa ny fanahin'ny devoly, ny fanahin'ny Satana miditra ao anatiny ireny. Zany hoe araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesiana 4:9 manomboka eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly, fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika, fa amin'ny fanampahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakany izao fahamahizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Eny amin'ny rivotra ny devoly. Zay ny tenen'ny tenin'Andriamanitra eto. Ary ny devoly ry havana dia miditra ao anatin'ny zavatra ahafahany manafika antsika, ary izy no mpanjaka ny fahamahizinana eto ambonin'ny tany. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia, io no nomeny fanahy masina voateo anambarana momba ny amin'ny statut. Ahoana moa no ilazana hoe ny devoly ny ao anatiny? Dia araka ity teny ato amin'ny Isaia ity. Ho averintsika vakiana kely ny Isaia 1:7 ka hatramin'ny 1:30. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa azo henatra ianareo noho ny amin'ny hazo terembita izay nifalianareo, ary angaiay ianareo noho ny amin'ny saha izay nofidinareo. Fa ho tahaka ny hazo terembita malazo ravina ianareo, sady ho tahaka ny saha tsy misy rano. Ny mahery dia ho tahaka ny voavoa, ny asany dia ho tahaka ny kilalaonafo. Iaraka irehitra izy rotota, ary tsy hisy amono ny afo. Amen. Ny terebita dia karazan-kazo lehibe izay nanaovan'ny jentilisa fomba mpivavahana, zany hoe fanompo-tsampy. Karazan-kazo lehibe. Io karazan-kazo lehibe izay nampiasain'ny jentilisa ny amin'ny fomba mpivavahana izy ireo, zany hoe fanompo-tsampy, dia any amintsika any Madagasikara dia hoy ny fanahy masina tamiko noho n'izy nanambara an'io Nofy io. Any amintsika dia misy azo atao hoe mpanjaka be an'ny tany. Zava-doza, mpanjaka be an'ny tany. Hoy ny Tompo hoe io azo io no anaovan'ny olona maro statut, ary ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao dia miampy hatramin'ny statut ana Boda ataony gasy.
atramina statut na zazavavin-drano any ambany rano any ny fanaratsy ny devoly ataony gasy, miampy ny statut hafa, miampy ny statut hafa izay efa mahazatra koa ny amin'ny hoe sarin'ny Maria, sarin'ny Josefa, sarin'ny Jesosy dia ivavahan'ny olona, ary ao koa ny amin'ny statut endrika ny hoe masika, fanaovan'olona fanompo-tsampy marikoriko izany any amintsika. Ary na statut na vehivavy na lehilahy dia atao ao tokantrano dia ivavahana. Ry havana, ilay hazo lehibe no natonga ny tompo nampitandrina antsika, satria eto amin'ny Isaia dia manambara mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe fa hahazo henatra ianareo noho ny amin'ny hazo terebinta izay nifalianareo, ary angaiay ianareo noho ny amin'ny saha izay nofidinareo. Amen. Tena hoe ilay tanindrazantsika mihitsy no maloto amin'ny fombafomba tsampy rehetra. Fantatrao ve ny statut ao atokantranonao? Avy aiza no nevino statut io? Avy aiza? Inona no efa natao tamin'ny statut io? Raha ohatra ka te hijery ianao mandehana mijery ao amin'ny internet, afaka mitady ao ianao hoe statut malagasy, dia hita karazany ianao ao hatramin'ny mpanjaka taloha, dia misy mametraka hatramina collier vakavakana isan-karazany, dia lasa fanompo-tsampy ivavahana. Karazana statut izay ampiasain'ny malagasy ho fanompo-tsampy, ary ny tena zava-doza dia amin'ntsika gasy efa niala tamin'izany moa ahako, ny amin'ny gasy sasany izay mbola miteny hoe SACRÉ, ny mpanjaka be an-tany, ny hazo mpanjaka be an-tany. Ry havana, tandremy fa tena isan-tanany ao anatin'izany, satria araka ny tenitenin'Andriamanitra eo amin'ny Efesiana izay novakiantsika teo dia manambara tsara ny tenin'Andriamanitra fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika, fa amin'ny fanampahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakany izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Mpanjakany izao fahamaizinana, mpanjakany fahamaizinana izay antsontsika hoe mpanjaka be ny tany. Ry havana, devoly io, mila isika mitandrina. Ny zanako vavy dia niteny tamiko no ny efa nolazaiko taminy ny nofoko ary no ny efa nariko avokoa ireo statut rehetra tato tokantranoko, izay izy vao nasany Lasa hoy izy miantsoa. Hatramin'izy mbola kely ony dia tena tsy tiany mihitsy no mahita ireo statut ato tokantrano, satria tato ny statut anankiroa zay lava manify be io statut io, dia isaky ny mahita an'io izy dia atodiny io statut io fa fantany, fa tsapany, fa misy kalanoro ao anatiny. Amen. Hitanao izany, na ny zanakantsika ary rehefa an Jesosy dia efa arovan'i Jesosy ny fanahany ireo. Nefa n'ilay zanako nandritry n'izay taona maro izay, satria efa mihoatra 20 taona zao ny taonany, dia tsy niteny mihitsy izy zany, fa atodiny any amin'ny rindrina zany ireo statut roa ireo, satria tsapany fa misy fanahy maloto ao anatin'le statut, fa izy tsy nasany teny. Ry havana, oka hitandrina isika fa ny devoly fahavalontsika dia romotra amin'izao andro farany izao. Romotra, mitady hevitra izy andrapahana antsika zanak'Andriamanitra, mitady hevitra izy amitahana antsika, mitady hevitra izy andravana antsika.
ary ny zava-doza iseho araka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Isaia ilay vakitsika teo dia hoy izy amin'ny 3 hoe fa ho tahaka ny azo terembita malazo ravina ianareo sady ho tahaka ny saha tsy misy rano, ny mahery dia ho tahaka ny voavoa ary ny asany dia ho tahaka ny kilalaonafo, hiara hirehatra izy rotota ary tsisy hamono ny afo. Amen. Izay zany ny hafaran'ny olona mpanomposampy. Ny zavatra iseho tompoko dia malazo tahaka ny ravina io hazo io, ny fanomposampy malazo tahaka ny ravina ary ho tahaka ny saha tsy misy rano, tena ho maina tsisy na goty rano ray ary. Zay ny any amin'ny afo be. Izy rotota hoy ny tenin'Andriamanitra, ilay olona mampiasa izany ary ilay sampy, ilay devoly izay tompony. 3:30 ny mahery dia ho tahaka vovoa, ny asany dia ho tahaka ny kilalaonafo, hiaraka hirehatra izy rotota ary tsisy hamono ny afo. Amen. Na mahery tahaka ny inona raha ny olona anankiray ka mirehare hoe ny sampinay no mahavoavonjy anay, ny mpanjaka be an-tany no mahavoavonjy anay, satria mbola maro ny gasy, maro be ny gasy. Mbola mitana ny kakazo mpanjaka be any tany ao an-tokantrano, satria every ny gasy fa miaro amin'ny mpangalatra izany ary miaro koa amin'ny esprit malin, zany hoe miaro amin'ny devoly. Nefany ao mihitsy ny devoly ao anatin'ilay hazo, ao anatin'ilay mpanjaka be any tany, ao anatin'ilay mpanjaka be any tany. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny eto hoe ny mahery dia ho tahaka ny vovoa, lasa ohatra ny vovoa, tsisy heriny intsony. Ny asany ho tonga tahaka ny kilalaonafo, afo ry havana, afo no miandry. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra farany hoe hiaraka hirehatra izy rotonta ary tsisy hamono ny afo. Amen. Miaraka ho may amin'ny devoly, mitandrema tompoko, mitandrema fa tiantsika Jesosy ary mbola mampianatra sy mampitandrina antsika foana izy raha tena mangetaeta isika hiditra any an-danitra. Dia atorony tompo antsika ny lala marina, amboaro foana isika mandra-pialantsika ety. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary ny fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.